De fa miarabantsika rehetra indray tonga somatsara ato amin'ny chaîne YouTube androany. Voalohany indrindra aloha dia ialako tsiny be dia be ny na fahatarany vidéo izay tokony homaly dia lasa androany ilay izy. Somary tsy dia salama loatra ny masoko tato ho ato dia natao hatrany hanao maquillage dia neo za koa tsy dia hiseho amin'ny vidéo raha tsy manao maquillage dia izay no tena antony tsy nanaovako vidéo omaly fa efa tany amin'ny dokotera andro maraina dia efa sava daholo ny rehetra. Dia atontsika avy hatrany resaka satria somary betsabetsaka ihany ny zavatra ho resahana. Ty vidéo androany ity zany dia resaka fanadiovana ny tarehy amin'ny andro harivana amin'ny andro alina. Dia ny voalohany indrindra ataontsika aloha zany dia ny fanalana ny maquillage na ny démaquillant zany. Efa hariva be zao fandao amin'izay ary andeha hatory hanala maquillage. Dia ny étape voalohany atao aloha dia izay lasaiko izay fanalana maquillage. Dia ampisehoanareo zavatra mora dia mora sady aingana dia aingana azo atao zany dia ny makeup remover zany na ny lingette de maquillage. Raha ohatra ka tsy mahita an'izany nareo indrindra fa ny Madagasikara dia lingette pour bébé. Lingette pour bébé hozy izy ako. Ina moa ny antony hoe azoana mampiasa an'izay lingette pour bébé izay hanalana ny maquillage izay nataonao. Satria ny lingette pour bébé dia natao manokana ho an'ny fitombenan'ny zazakely. Fantatrao tsara mihitsy fa ny fitombenan'ny zazakely dia malefaka dia malefaka. Dia izany hoe lingette de bébé zany ho atao ho an'ny azo ampiasaina amin'ny tarehy satria malefaka. Lazan'ny olona zany hoe tsara be ny tarehinao ohatra amin'ny fitombenana zazakely. Indrindra fa aty ivelany milazan'izany olona. Dia midika zany izay fa tena malefaka dia malefaka ny hoditra ao tsara dia tsara karakara. Dia izay zany ny antony lazaiko hoe ny lingette pour bébé dia azo ampiasaina hanalana maquillage-nao toy izao ataoko izao mihitsy zany. Dia fafana tsara daholo indrindra fa ny eo amin'ny maso zany ohatran'ilay nataoko teo tsy haiko raha naharaka nijery tsara nareo fa nanalako maquillage rehetra tao ny ankabeazany teo masoko ity lingette iray ity dia mazava ho azy fa maloto be rehetra be ohatr'izao ilay izy rehefa vita. Satria nanalana ny teo tarehinao rehetra. Dia za zany matetika izay ny fanaoko rehefa ohatra ka tsy manam-potoana na tsy mahita lingette sorana maquillage dia lingette pour bébé sady manala maquillage-nao mihitsy izy fa tsy hoe tsara ho an'ny tarehy fotsiny izany hoe tsy hoe malefaka fotsiny fa tena manala ny maquillage amin'ny tarehinao. Dia tiako marihana tokoa fa tena fadio ary tena fadio ny mampiasa lingette fanasana tanana satria ireny natao ho an'ny tanana izany hoe mafimafy natao ho an'ny tanana manala bakteria sy ohatr'izany. Dia rehefa vita ny fanalana ny maquillage na ny zavatra izay eo amin'ny surface ny tarehy zany hoe eo ambony tarehy ihany fotsiny fa tsy amin'ny hoditra dia hiditra amin'ny fikarakarana ny hoditra amin'izay isika na ny nettoyage profond zany. Dia rehefa vita zany ny fanalana rehetra amin'ny étape voalohany dia ny étape faharoa zany dia ny deep cleaning na ny nettoyage profond. Dia jerevantsika avy hatrany hoe inona ny antony anaovana an'izay. Dia nettoyage profond zany no antsoina ny fanalana ny fikarakarana ny tarehy sy fanalana ny maquillage amin'ny alina satria manala tanteraka ny zavatra rehetra na any anatiny ihany ary manala tanteraka ny maquillage-nao rehetra sy ny loto rehetra izay amin'izay tonga teo amin'ny tarehinao zany mandritra ny tontolo andro. Amin'ny rano matimaty. Dia izy ity moa dia efa miaraka amin'ny zavatra izay afaka ampiasaina aminy miaveto, afaka asorina izy ity dia ohatr'izao ny paozipoziny. Dia ireny misy nifinifiny kely ireny zany no ampiasaina amin'ny hoditra ao hanasorana ny loto rehetra izay amin'ny tarehinao. Ireny zany miditra amin'ny hoditra ao amin'ny masoko-hoditra ao zany manala ny loto rehetra. Dia raha ohatra moa ianao ka hoe tsy mampiasa zavatra sotia na tsy afaka mahita zavatra sotia dia broche hoso-tony koa dia azo ampiasaina. Tena malefaka dia malefaka ity fa atao amin'ny tarehy mihitsy fa tsy hoe broche n'aiza n'aiza hitanao dia ampiasainao amin'ny tarehy fa zavatra tena malefaka be ohatr'izao mihitsy zany ilay izy. Dia andao amin'izay arany tonga dia itony ampiasaiko hanasako an'ilay tarehy.
Rehefa vitanao zay rehetra izay miaraka amin'ny toner dia bien sûr miditra amin'ny étape numéro 3. Matetika ny olona adiny 5 na hatramin'ny adiny 7 matory dia amin'ny andro alina iny zany tena tsara hikarakarana tarehinao dia indrindra koa ny soins izay atao ampiasainao zany na ny lotion izay ampiasainao ny crème de nuit izay ampiasainao dia tena mila atao tsara mihitsy satria amin'iny ny hoditra zany no miezaka manarina zay rehetra simba teo sy manatsara tena zany tena tiako lazaina dia izay zany no ampiasaiko an'anazy zany Nivea soft no ampiasaiko satria tia somary tsy dia tena hoe matevina be ohatran'ilay Nivea crème afaka ampiasainao ihany koa raha ohatra ka manana peau sec be ianao fa raha indrindra fa mandritra ny ririnina fa mangatsiaka be mihitsy any Madagasikara dia mila karakaraina ny tarehy fa indray kosa ny Nivea soft zany somary tsy dia tena anona loatra tsy dia tena matevina loatra. Huile de jojoba zany na huile de jojoba sy vitamine E zay zany tena mahatsara anazy koa dia izay lazaiko izay hoe manome an'ilay hydratation bebe kokoa amin'ny hoditra indrindra fa mandritra ny alina na amin'ny ririnina. Dia toy ny mahazatra moa zany araka ny vidéo izay nataoko tamin'ny herinandro dia miezaka hatrany mijery produit naturel na demi naturel izay hanampiana ny olona rehetra indrindra fa ny Madagasikara izay mbola tsy afaka mividy produit chimique sy tsy te hampiasa produit chimique zany. Ny produit voalohany resantsika androany zany dia ny yaourt naturel. Dia ny produit faharoa izay ho resantsika androany zany dia ny voatabia. Dia izay aloha zany androany dia hinoko fa nahafinaritra anao vidéo androany tsy dia tiako atao lava loatra ilay izy satria ny internet any Madagasikara tsy dia tena tsara loatra hatramin'izao dia mbola betsaka ny olona be zavatra atao fa tsy sûr fa tsy hijery ny vidéo ihany no atao tontolo andro dia izay zany no antony anaovana vidéo fohifohy dia engany mba nanampy anao ilay izy nisy zavatra mba azonao andraisina atao raha misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka an'izany eo ambany ao dia raha nahafinaritra anao vidéo dia aza adino manome j'aime dia raha mbola tsy vitanao ny s'abonné dia manasanao i-abonné fa mahimaimpona ilay izy dia zarazara ho any Facebook na Instagram na Twitter hoe mba mahafinaritra anao ty vidéo ty dia mba tianao hitany havana sy namana rehetrarehetra dia izay indray aloha zany rareo fa dia misorabetsaka anareo mijery dia amin'ny zoma heriny indray veloma tompoko.